Le lohateny dia efa mamitina azy. Le lohateny moa dia hoe misavorovoro ny fiatombohan'ny République faefatra. Les débuts chaotiques de la 4e République. Ary dia tena nisavorovoro mihitsy ny raha nahita moa zany. Ary mbola mety mitohy azy angamba zany fisavorovoroany zany. Dia lazainao anatin'io zany hoe nanomboka tamin'ny faran'ny taona 3 isan'le fifidianana filoham-pirenena, fifidianana solombavambahoaka ka mandrapahatonga ny faran'ny taona 4 dia tsy nilamina mihitsy ny raharaham-pirenena. Nanomboka tamin'ny fanendrena prime ministre moa zany. Alohan'izay ara hoe nanomboka tamin'ny fametrahana ny rafitra samihafa izay lazainy ny lalam-pandroana hoe tokony hapetraka. Dia tsy nilamina mihitsy le izy. Tsaroantsika angamba tamin'ny fanendrena prime ministre ary mbola mitomo zany hatramin'izao dia misy adilahy tsy adievitra fotsiny fa adilahy manodidina n'le andininy fahafiry moa izy iny fa 420 amin'ny lalam-pandroenana. Ohatran'ireny ange dia efa milaza hoe misy savorovoro eto. Ary reny any tokony tedavana hoe ahoana no ahafahana tena miala amin'izany mba hampilamina ny firenena, mba hahafahan'ny olona miasa, mba hahafahantsika miroso amin'izay amin'ny tena fampandrosoana ny firenentsika ity. Misy maromaro le fanambarana fa ohatra zao ao anatin'io dia tsongaiko fa misy maromaro izy. Misy hoe bingobingo le république satria tsy voatsangana ny rafitra tokony hatsangana izay voalaza ny lalam-pandroenana, zay le hoe république bancale. Dia lasa mahatonga n'le izy rehefa bancale nge tsy mandeha araka ny tokony izy. Dia ohatran'izany ihany koa voalaza hoe fampihavana sy fahefana, inona ny ifandraisan'ireo. Dia ny tena anisan'ny fototry ny tsy fihavanana amin'le mpanao politika dia le inona moa fitadiavana fahefana, manjary tsy mandeha amin'irony le izy. Anisan'ny voalaza koa hoe tsy ampy ny fifampiresahana. Dia ny CFAFI moa milaza hoe priorité au vrai dialogue, omeo laka ny tena fanakalozan-kevitra marina. Fa raha tsy mipetraka izay dia eo foana isavorovoro. Izay ny fomba faneho-kevitra avy amin'ny CFAFI na ny sehatra ho an'ny fanaramaso ny fiainam-pirenena fa vao ny atomboka izao Repoblika faefatra izao dia nahatsapa tokoa reto sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena ireto ka nanao ny hoe misavorovoro fiatomboka ny Repoblika faefatra. Samy nanantena ho izy ireo ny nanandana nanentana nanantena daholo ny rehetra tamin'ny 5 janoary 2024 tamin'ny vanim-potoana nanaovan'ny filoham-pirenena ny fianianana nandiso fanantenana ihany saingy nakasitrahan'ny fianakaviam-be pirenena zany ny fomba ny fidianana ny filohan'ny Repoblika sy ny solombavambahoaka namarany ilay teteza mitanitatra ohatrany sy mamisioka ny tsirim-panantenana mba niverina ary no amafisy ny fanomezatoky avy amin'ny filoha voafidy tamin'ny andro nanaovany izany fianianana izany. Indrisy ny CFAFI fa tsy ny fanaraka velively tamin'ny voniny voany izay nampanantenana ny andrakitra voalohan'ny filoha dia nanendry ny prime ministre ny adin-drenikisoa nandritra ny 3 volana manodidina ny 550 amin'ny lalam-pandroenana no nateraka izany. Ny filohan'ny Repoblika no manendry ny prime ministre izay atolotry ny antoko ny anivondrona antoko maronisa eny anivony anteny mera-pirenena atolotry ny antoko izany. Ny filoha moa dia tsy nanana olom-baofidy na iray azy avy amin'ilay antoko vao noforoniny any kanadian'ny fanozaraina azy ny fahefana dia mbola nahasarika ny antoko mpanohitra ampy anatrarana ny maronisa nylainy ihany zany. Tetsy andalina nefa ny mpanohitra dia nilaza fa ry zareo no maronisa nisy ny prime ministre rehevoatendry nisy gouvernement tafajoro dia izay tsy nisy nininona intsony rehefa avy eo. Ny anteny mera-pirenena ho ny CFAFI variana amina lalao mamaofady ny ady varotra sy ny famadihana palitao. Io moa le antsointsika hoe République des Mallettes. Ny gouvernement kosa dia lasa nikaroka ny antsoina hoe fandarana asa-pirenena ho an'ny fampandrosoana. Tsy ho hita velively nefa dia tena nilainy ny mpamatsy vola maika mba anamarina ny fanampiana efa nomaniny ho arotsaka ho an'ny firenena. Mandrakity ny androany tsy misy ny vola mirotsaka ho an'ny firenena fa mbola mangolopaka ny kitapom-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao. Hita miariary fa ekipa teo amin'ny fitondrana dia tsy nanana ny tetikasa ho lara-pahamehana anyheriny dia namoaka ity PND ity. Barabarany lalàna vokany fa tsy ampy ihany koa ny fahaiza mitsinjo ny mpanatanteraka izay misavoritaka izay tsy izy. Toy izany ihany koa ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny andrim-panjakana vaovao izay naroso nefa tsy nakana ny hevitry ny mponina ary tsy nasiana filazana mandresy lahatra mikasika izay ao an-doha sy ao an-tongotry ilay fehezan-dalàna vaovao. Toy izany ihany koa ny volavolan-dalàna ny fitadianam-bola sy ny sisa. Betsaka ny karazana fanakianana nentin'ny avy ao anivon'ny CFAFI
ka nilazany fa misavorovoro fiatomboka ny Repoblika fahaefatra ary dia voamariny tantara tokoa izany nambara nisy efafi tany amin'ny taondasa izany fa misavorovoro mitomboka izao Repoblika fahaefatra izao ary mandrakandroany dia mbola misavoaravoara ihany fa tsy mety ho tony tokoa ity Repoblika fahaefatra ity. Malona moa ny zavantranga tamin'ny sabotsy lasa teo nilaza ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na nisy efafi fa misy ihany ny fahalalana amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny faneho-kevitra saingy etsikilany dia misy ny fampitahorana ataon'ny mpitondra amin'ny lalan'ireo mpitandro ny filaminana mila fandrindrana koa ny resaka fanomezana alalana raha nambara ny sefafi ihany toy izao ny fanazavana Andriamatoa Randriamandrano Toralson mpandrindra nasionaly. Izy ny zavatra nitranga tamin'ny hatramin'ny ino moa hatramin'ny zoma ny makaty le izy indray misy ihany fikolokoloanan'le tahotra angamba avy amin'ny fitondrana mba tsy ten'ny olona satria raha le hoe ohatra zao misy fatareo misy namanay laza hoe ok zay ty délestage ty tsy amina sefafi azy nandehanany tany dia nanao hevitra zareo hoe ok zay ny délestage nanodidina ny farina nosy tamin'ireny inge tsy nisy fisamborana raha ny fitadidiavako azy zay nataoko hoe malalaka ihany ny fanehoan-kevitra dia avy eo le tamin'ny tranga farany teo misavorovoro be le izy dia avy eo nisy inona moa mpitandro filaminana zay napatahotra tokoa tonga tamin'le izy ny eo amin'le fanomezana lalana dia fa ohatran'ny manome lalana ny ary fa tsy manome lalana ny ary dia mifangaroaro reny nge dia efa mikorotany maninona moa raha fampierany inona moa commune sy ny inona moa préfecture dia mba miaraka avoaka le filazana fa tsy asiana hoe ny ary manome lalana dia lasa manjary misaritaka fotsiny tsika izany. Momba ny fampihavana-pirenena nisy efafi dia mihefitra fa tsy ao anatin'ny rafitra ny FFKM no marany fanambarana izay natony ihany koa ny tsy fisiany mangarahara amin'ny resabola ao anatin'izay fikarakarana ny fampihavana-pirenena izay toy izao ny ampahany farany ao arahantsika teo amin'ny resaka nataon'ny mpandrindra nasionaly ny sefafi. Nahoana ao anatin'le fanambarana voalohany tamin'ny taona lasa iny dia hoe apetrao le androm-panjakana apetrao le rafitra samihafa les institutions dia ny fanontaniana apetrako aminareo hoe ny FFKM ave androm-panjakana mikarakara fampihavanana dia ozy nareo to tsy androm-panjakana mikarakara fampihavanana ny FFKM ka dia voavaly le fanontaniana ohatry ny hafahafa ihany io zany aloha dia efa mahafahafa tsy anjaran'ny FFKM nge ny tena fa misy androm-panjakana dia aveo le izy le zavatra atao amin'izao fotoana izao lasa ataony zay moa voalaza ato la réconciliation nationale reprise par les églises du FFKM est instrumentalisée par les chefs d'État passés et présents. Ny FFKM tsika ao anatina voalaza ao anatin'le lampanorenana inona moa zany oza hoe atao mangidy tenerana dia keny fa laïque ny FFKM mange tsy laïque dia manahirana foana dia tonga dia misy varavarana misokatra hoe fa maninona tsy ampidirinareo ny silamo fa maninona tsy ampidirinareo ny finoana hafa manahirana foana le dia zay zany dia fa akoatran'izay hirana amin'io le zavatra atao amin'izao fotoana izao avaizany vola nareo hoe tsy manontany ihany nareo mpanao gazety hoe avaizany vola ampiasaina amin'izy io dia teti-bola sora-bola aiza ao amin'ny teti-bola hitondrana ny fanjakana ny raharam-pirenena no amatsiana le zavatra fiona samihafa tao dia aveo le izy tsorona fa ohatra somary zareo samy filoham-pirenena manao fitaovana zay zany ny fanekevitsy ny sefafi mahakasika indrindra ny fampihavana-pirenena iny fa mbola misy ny manjavozava amin'ny lalàna momba ny fifidianana communaly eo aloha ny isan'ny mponisaky ny commune izay amaritra ny isan'ny mpanolontsaina hofidiana Oramatoa Saondra Rabenarivo toy izao ny fonekeviny mahakasika izay.
zavatra vaovao ihany koa anatin'ny lalàna vaovao taloha zany teto Antananarivo 54 anisan'ny conseiller municipal fa novainy zareo zany le izy hoe misy conseiller municipal anankiray isaky ny 30 000 habitants ka tsy fantatro hoe firy marina zany ny isan'ny mponina eto Madagasikara ary firy marina zany ny isan'ny conseiller municipal izay hofiditsika amin'ny volana Jolay nefa mila fatarina faran'izay aingana zany ahafahan'ny antoko politika miomana hoe iza sy iza avy ny kandidahany amin'ny fifidianana io. Ny zavatra faharoa zany izay lany tamin'ny herinandro teo dia novainy zareo ny fomba fifidianana ny conseil municipal any amin'ny commune hafa ny scrutin de liste izay nilazainy lavin'ny haute cour constitutionnelle tamin'ny volana janoary teo dia novaina zany io zany hoe izay tête de liste zany dia tafiditra anatin'ny conseil municipal ary ny fepetra izay napetrany mialatsiny fa miteny frantsay ihany no aizako azy scrutin proportionnel au plus fort reste indikan'izany hoe équitable zany le izy presque mahazo seza daholo zany izay antoko politika rehetrarehetra izay ao anatin'ny izay manatrika ny fifidianana. Mila mahafantatra izany ny antoko politika ahafahana manomana ny antolo taratasy sy ny olona arotsaka ho hiatrany ny toy ny fanazavana. Ny ao anatin'ny lalàna vaovao izay voalaza ny ary izy io mbola tsy maintsy mandalo any amin'ny HCC mbola tsy maintsy passer les tests de constitutionnalité aloha vao tena hoe lalàna eto Madagasikara dia ny préfet de police ny Antananarivo no hamaritra hoe firy ny isan'ny conseillers municipaux izay hofidin'ny vahoaka eto Antananarivo ary ny zavatra mbola tsy tena mazava hoe ny bileta tokana zany izay misy ny liste rehetra mandeha par arrondissement ve izy io sa Antananarivo ray manontolo zany naizanaiza misy anao na premier arrondissement na 6e arrondissement dia mitovy ny bileta tokana izay hifidianan'ny olona ny conseil municipal sa isaratsaraka isaky ny arrondissement ny isan'ny conseil municipal. Donc mbola misy zany fantaniana amin'ny lalàna io fa dia efa lany ary izy io ary tokony hiroso amin'izay tsika amin'ny famalinan'ny fantaniana momba an'izay ahafahan'ny antoko politika mametraka ny candidature sy miomana ny fifidianana.